aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavan'i Jesoa KRISTY ilay tompony finoantsika. Amen. Jesoa KRISTY no tompony teny farany. Jesoa KRISTY no tompony teny farany. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika anio. Apokalypsy toko voalohany, andininy fa 17 hatramin'ny fa 20 farany. Jesoa KRISTY no tompony teny farany. Ny fiangonana voalohany dia fiangonana nozohy pahoriana, niaran'ny fanenjehana mahavaivay, fanenjehana miatra manainy. Ary na dia i Jaona apôstôly izay nanoratra ny bokin'ny Apokalypsy azy, dia miaraka manaiky fa niarany zany fahoriany zany miaraka amin'ny fiangonana izy. Hoy voalaza eo amin'ny 7 manao hoe: Izaho Jaona, rahalahinareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'ny Jesoa. Namanareo, rahalahinareo sy namanareo amin'ny fahoriana. Fiangonana noza-toetra, fiangonana nenjehina, fiangonana niara-pahoriana, ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Zany indrindra no antony voalohany nanoratana ny bokin'ny Apokalypsy ho fampaherezana ireo mpino izay niara-ny fahoriana ireo. Teny fampaherezana, teny fanomezan-toky, teny mamelombelona ny fanahy fa na eo aza ny zavatra mafaitra izay lanovan'ny fiangonana, dia misy fanantenana toko ho an'izy ireo kosa ny amin'izay ho aviny. Izay mahatonga mofinainantsika amin'izay miteny manao hoe aza matahotra, izao ny voalohany, izao ny farany. Fampanantenana ho an'ny fiangonana fa Jesoa KRISTY no tompony teny farany. Eto moa ny voalaza eto dia hoe Jesoa KRISTY no tompony fanalahidy, tompony lakile, izay manapa-kevitra farany indrindra ny amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Dia indro nahazo faminaniana Jaona tany amin'ny nosy Patmo, ary indro hitany ny fahitana fa ndreo ny fiangonana, ary indro eo afovoan'ny fiangonana lay zanak'olona izay misalotra ny voninahitra amin'ny maha zanak'olona azy, ka mitondra fampanantenana ho an'ireo fiangonana. Fiangonana izay azavaina amin'ny sarin'ny fanaovan-jiro 7. Ireo fiangonana 7 tany Azia no nanoratana ity boky ity ho fampaherezana azy eo anatrehan'ny zava-misy. Aseho amin'izany fa Andriamanitra efa nisy tany am-piandohana Andriamanitra, ary mbola mitoetra ho Andriamanitra hatrany aparany. Hoy ny voalaza hoe izao ny voalohany sy farany. Andriamanitra mandresy ny fasana sy ny fahafatesana Andriamanitra, ka natohina fahoriana izay manjo, dia mbola mitoetra ho Andriamanitra hatrany izy. Ary amin'izany dia hampamirapiratra ny tavany amin'ny fiangonan'Andriamanitra, hampamirapiratra ny tavany amin'ny fanaovan-jiro 7 Andriamanitra, ka haneho ny voninahiny lehibe amin'ny fiangonana. Ravako malala ao amin'ny tompo, tenin'Andriamanitra izay miteny amin'ny vanim-potoana mihitsy,
ity tenin'Andriamanitra ity miteny amin'ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny ihany koa, ao anatin'ny fiarahamonina izay vaky fo, mitanondry, mitaraina, marary, kivy, ary ao anatin'ny fiarahamonina feno fahaverezam-panantenana no itenenan'Andriamanitra indray androany manao hoe aza matahotra. Izao ny voalohany sy farany. Tsarovy mandrakariva ry havako malala fa tompon'ny teny farany eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Natohina fahoriana marobe zohin'ny olona ankehitriny. Natohina endrika fanenjehana na fizahan-toetra maro samihafa izay misy ankehitriny. Dia tsarovy mandrakariva fa Andriamanitra ny tompon'ny teny farany, tsy ny fahoriana izay manjohanao ankehitriny no zava-misy farany hiainanao, tsy ny fahasarotan'ny fiainana ankehitriny no mpanapa-kevitra farany eo amin'ny fiainanao, fa tsarovy fa mbola ao Andriamanitra ilay mampahery, ao Andriamanitra ilay manome toky, ao Andriamanitra ilay manala tahotra ho an'ny mino, ary tompony teny farany, tompony fanalahidy, tompony lakile ka mampiatra sy mamelona fanantenana indray. Ianao ary, ianao izay efa mitoetra ao anatin'ny alokon'ny fahafatesana, ianao izay efa ao anatin'ny fahafatesana amin'ny endrim-piainana samihafa, fahafatesana ara-panahy, fahafatesana ara-tsaina, fahafatesana ara-petsepo, fahafatesana ara-nofo. Tsarovy fa JESOA KRISTY, ilay tsy mba nohazon'ny fahafatesana, ilay tsy voatazon'ny fasana, fa manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainan-tsika. Izy no hitokio, izy no ametrao ny fiainanao, izy no hiantehery amin'izao andro ankehitriny izao. Aza ametehitra amin'ny nofo izay mety hiova sy mbola mety ho faty koa rahampitso. Aza metehitra amin'ny firehakevitra samihafa izay niovaova mandritra ny vanim-potoana marobe. Aza metehitra amin'ny zavatra misy hitanao, fa ny hitanao anio mety ho levona rahampitso, fa miantehera kosa amin'Andriamanitra izay misy ary mbola hisy mandrakizay. Tsy mahazonazy ny fahafatesana, tsy ny azonazy ny fasana, tsy manakery amin'ny fahasarotan'ny fiainana, ary mbola manome toky fa manafaka anao izy. Dia mahereza ry havako, mahereza miatrika amin'ny fiainana sarotra miaraka amin'ny KRISTY ilay efa nandresatra amin'ny fahafatesana. N'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao zahay ny amin'ny fampaherezan'ny teninao, ny amin'ny toky omenao, fa na dia maizina aza ny andronay anio, dia mbola mirapiratra eo aminay ny tara-pahazavanao, hamelona ny fonay, ny sainay, ny fanahinay izay maty tamin'ny fahotana, ho velona araka ny sitraponao. Misaotra anao izay miazona anay mandrakariva amin'ny fahavelomana, ary mampanantena anay mandrakariva fahavelomana. Misaotra anao izay tompon'ny teny farany eo amin'ny fiainanay, fa tsy ny ratsy izay iainanay androany no manapa-kevitra farany eo amin'ny fiainanay, fa ianao ilay efa nisy hatrizay ka ho mandrakizay. Vavak'izay tompo ampaherezanao ireo kristianina miatrika fiainana sarotra, ireo izay mivesatra sy mibaby isanandro ny fiakaran'ny vidim-piainana, ampaherezo eny ampaherezonao. Dia amin'ny anaran'i JESOA ilay tompon'ny finoanay, ilay voalohany sy farany,
anaovanay izany mivavaka izany. Amen.